nisan'ny fitaovana magnampy fampatrana koa no mahantra ka inay zany le toe-tsainay ny ekipa commune hampateza tsy ampiova fananany manan-karena ary atakoa zay sitonana ny mahantra mba hiakatra ambonimboniky koa ny fari-piainany. Sa dia miara-miombona antoka amin'ny commune amin'ny lafin-javatra maro. Ny voalohany dia ny fanatsarana ny tolotra ara-service ataon'ny commune. Ny faharoa ny fangorona ketra. Ny fahatelo ny fanetanana ny mponina rehetra indray anjara amin'ny fandrafetana sy fanatanterahana ny teti-bolo. Dia eo koa izany ny fitadiavana mpiara-miombona antoka hafa mba ahafahana mahazo enti-manana bebe koa. Ary ny farany ny fanampianan'ny commune ahiara asa amin'ny commune manodidina mba ahafahana manetsika ny toe-karena eo anivon'ny commune ka sady tsara ny fari-piainan'ny commune noho ny zava-misy eo aminy no mihatsara ihany koa ny toe-bolan'ny commune. Dans sa quatrième et dernière phase, le partenariat entre le programme SA et les communes ou groupes de communes est orienté vers le développement économique du territoire à travers l'appui soutenu aux dynamiques d'acteurs agissant autour des enjeux communs. Depuis 2004, Anjumanakun est l'une des communes appuyées par le programme SA. Ny fahitako ny olana misy eto amin'ny commune Anjumanakona zany ro nahatonga hitarika na hitondra fampandrosoana eto amin'ny tanàna. Indrindra moa rehefa tonga ny fantarana sasa dia nisy fanofana maro lafy ny hofana tamin'izany fotoana izany dia ny fanaovana visite échange maka amin'ny faritra maro samihafa dia nagnonofy zany tamin'izay fotoana izay sy vena ry Anjumanakona mba hitoevana ny tsoromandidy zany vokabary. Rehefa tapenana ny masony olona avy Antananarivo dia tonga eto Anjumanakona dia toy ny mbola Antananarivo ihany. Rehefa ina zay reto mba toy ny anjany ambarotra zaka izany. Anisan'ny songadina ary azo lazaina hoe fitaratra mihitsy ny commune Anjumanakona eo amin'ny lafin'ny izay fifampitondrana ifotony sy fampiroboroboana ny ara-toe-karenany fotony izay. Anisan'ny mampiavaka azy amin'izany ny fahaizany manetsika ireo hery-velona rehetra sy mpisehatra maro samihafa ao anivon'ny commune ary indrindra ihany koa fa ny fahaizany mitady mpiara-miombona antoka ara-teknika sy ara-bola amin'ny fanatanterahana ny tetikasa laharam-pahamehana nofaritana miaraka teo anivon'ny commune. Considérée comme le portail du district de Mananjin, Anjumanakun est une commune à forte potentialité économique. Son nom provient de la large plaine d'Ankun où les habitants cultivent du riz. Sur une superficie de 10 400 hectares, 31% est constitué de forêts renfermant des plantes médicinales et des plantations de tapis. 40% sont cultivés et 29% non encore exploités. Ny olona mako zany matahatra birao dia ny azy zany misy style dia rehefa tonga ny andro tsena dia managnadindreo ao zany mivezivezy ao anatin'ny tsena ao maka hevitra resadresaka ao anatin'ny tsena zany no ahatanao problème na zavatra mety hetan'ny olona ohatra zany ny amin'ny lanonana na fahoriana na amin'ny fotoana rehetra moa zany tsy fidy io fa ny ala zany fitaovana tena ilaiko sy tena tiako ny miara-miasa amin'ny adversaire politique sotomboka izy zany hiara-miasa amina dia mihafahafa ary esy zany zahay zany zao ny équipe adversaire rehetra tamin'ny fifidianana indro mandahy zay dia miara-miasa agnamiko aby fa tsisy adversaire hatramin'izao. Chaque vendredi, jour du marché, la population des communes environnantes se rassemble à Anjumanakun. Le flux de multiples produits et le va-et-vient des collecteurs dominent la journée. Chaque année, 100 tonnes de tomates et de patates douces, 24 000 poules, 24 000 porcs, 4 800 chapeaux de paille, 3 940 tissus en soie et 300 tonnes de cristal d'Anjumanakun sont vendus et acheminés dans d'autres marchés régionaux et nationaux. Tokony tambanivohitra zany no mivarotra agnana amin'ny fonctionnaire. Anao zany mila mampiasa ny tany misy zany ny tatsaha dia mila ihany koa zany mampiasa ny herintsandriny mba hahafahana mampidi-bola fa tsy andany vola amin'ny zavatra vitan'ny herintsandry. Ny andraikitry ny maire ato dia manangona ny hetahetan'ny vahoaka avy amin'ny
fokotany 200 ary izahay atonjomanakona nafiry habeny apport bénéficiaire zay ifanarahana amin'ireo partenaire dia zahay ato dia tsy matahotra mihitsy ny miroso amin'ny asa. Raha fa fidetsia zany commune dia manao fivorembea dia miheonao aby zany ny fokotany indrindra fa ny ben'ny tanàna, ny conseiller ary ny CDC, ny gendarmerie, ny délégué mpanjakana ary ny dokotera. Dia tetika nataonay voalohany dia ity trano pokon'olona ity, dia faharoa moa zany dia ny terrain de foot sy ny basketball. Vahoaka zany dia faly dia afaka mandroso satria faly izy hampandroso ny commune. Une fois les projets prioritaires définis, la commune a deux possibilités pour la mise en œuvre. Soit elle mobilise des partenaires, soit elle mobilise ses ressources propres et implique la population au niveau des Fokontany et les services techniques concernés. Ny fomba nanateterana fitaratany commune zany voalohany zany rehefa tapakevitra fa hatao ny asa dia nanakona vary zany roapolo kapokakotra ny vatanday lahat agnatin'ny commune. Sady amin'ny fotoana anangonana ny vary zany no anateterana ny hady fototra. Rehefa vita zay dia manakana rafitra hitatana ny tetikasa hatramin'ny fidiana piasa zany hatramin'ny fampiasana ny volo zany rehetrarehetra zany ny commune miala tsy agnatin'ny fitantanana fa ny commune zany dia mpanetsika sy mpanentana fotsiny asan'ny commune. Ny agnatin'ny rafitra zany dia misy fitahian'ny commune, mpanolontsaina, sy Fokontany, ray aman-dren'ny mpianatra, mpampianatra. Ireo ihany koa zany no mitady masao zanatany hanatanteraka ny asa. Dia avy eo zany io rafitra io zany no mitady le olona hividin'ny vary zay masahy lafa. Zany hoe atao lavatsy zany ny vary, hazany vola dia ireo rafitra io zany no mividy ny briky amin'ny alalan'ny vato midina. Dia izahay agnatin'ny commune manao fanaraha-maso fotsiny zany ny fahavitany asa. Fa rehefa vita zany tafatsakana ny tragno dia anjaran'ny commune zany mitady financement ampatin'ny hafa zany hanaovana ny finition. La mise en place des bureaux de la gendarmerie. Fanambarana ny zavatra rehetrarehetra hoety magnatanteraka an'ity zany dia tsy misy fanampiana tamin'ny commune fa ny vahoaka ihany nagnatanteraka azy. Ohatra amin'izany famoriam-bary akotry, roapolo kapoaka isan-dahy dia ao koa ny fotsim-bary ary teo koa ny lela-vola izay nazahoana vola 2 tapitrisa ariary mahery. La construction du lycée. Nangatahana lycée zany dia ny hoe fijalian'ny ankizy handeha ho any aman'andrena mifandrim-pahalemana zany dia voalohany natao zany dia 2,000 isaky ny feno 7 taona ro narotsaka. Dia rehefa avy eo zany dia nanao fety. Ny ray aman-dreny zany nangady fototra dia nanana anjara koa zany ny ray aman-dren'ny mpianatra fasina Rodaba. Dia vita tsangana io ny tragno dia voahy teo amin'izay ny vao nitady vola tamin'ny FDL hanaovana ny finition. La construction de la route du Fokontany d'Ambero. Nanamboatra lalana niona mba hamohana ny vokatra toy ny voatabia, mangahazo, vomanga, vary sy ny sisa. Ka ny rehefin'ny lalanay zany dia eo amin'ny 12 kilometera eo zany tao agnatin'ny 2 volana namboaranay azy dia vita. Ces actions démontrent que la commune arrive à valoriser le peu de ressources dont elle dispose pour la réalisation des projets prioritaires. Raha ny fahatanany zotom-pon'le olona dia tena mavitrika satria le asa ataon'ny commune zany rehefa manentana le ben'ny tanàna misy délégué isa-Fokontany zany efa mitsaondoha agny dia reo indray no mampita aty amin'ny vahoaka dia ny vahoaka zany mahita an'le hoe fiaraha-miasa mangarahara sy madio ary tena mazava hita tsara le fipetraky ny asa vita dia tena mazoto mihitsy zany le olona amin'ny fandraisana anjara na le resaka hoe herisandry zany na fandoavana zany. Sinariny filo mba hitarika sanaso teny anivon'ny Fokontany sy commune akoho izany. Io zavatra mitranga hitantsika eto andro zany dia ity zany dia fety fitadiavam-bola izay iarahanay commune ray manontolo. Fa ny fahasalamana tena fohy beny fitadiavam-bola izy ity hahazahoana vola hividiana plaque solaire hapetraka amin'ny hôpitaly. Zany hoe zany tanany olona avy amin'ny Fokontany mitondra vary aty amin'ny commune izay fohy le izy mba mitsidika zany dia mahazo betsabetsaka ny vary dia rehefa tonga aty amin'ny hôpitaly zany ny vary dia io vary io zany no avadika vola dia miaraka amin'ireo karazana jus tonnerre sy ny karazana maro samihafa ireo
reo zany hampihana zany hividina plaque solaire ny hôpitaly. Ny olana misy eto amin'ny hôpitaly zany dia tsy misy ny jiro, dia rehefa tonga zany ny olona amin'ny alina na mpiteraka na mpangala fanafody indrindrindra no maratra dia somary mandalo fahasahiranana kely zany satria dia sarotra ny hanatanterahana an'ilay asa. Fahitana any mera zany dia olony fohy izy ary manao fitantanana mangarahara. Misy ny domberina mivaingana any amin'ny vahoaka any amin'ny fokotany ka izay no mahatonga anay vehivavy sahirana marisika amin'ny fandraisana andraikitra sy asa eto anivon'ny commune. Depuis, la commune d'Anzumanakoun arrive à percevoir plus de 85% de ses ressources fiscales. Plusieurs partenaires ont collaboré avec elle sous la coordination de la commune pour l'élaboration des stratégies, la réalisation des formations et la réhabilitation de différentes infrastructures. La commune travaille aussi avec les services étatiques tels que le Cisco, la gendarmerie, la DRDR, le district et la région. Agny zany rehefa misy fiatsika atao na misy programme asa tena atao na manana problème tena vahana, ohatra hangataka lycée dia miaraka miainga makany draina aby zany délégué, ben'ny tanàna, président conseiller, chef ZAP, proviseur, docteur, miaraka manao diabe zany makany hanao demande lycée. Zany zany tsy hoe ny maire reny manao azy fa ny équipe communale ray manontolo. Anisan'ny commune anisan'ny lehibe na dia kely aza ny mponao aminy ny Anjumanakoun no niezaka izay vitany ka nahatonga azy hoe mahazo le loka tamin'ny fananana resatam-pirenena isaky ny commune dia heverinay fa zavatra lehibe zany. Ohatra zao ny zavatra natao Anjumanakoun ny nahatonga ho hampandrosoana ny région manontolo dia ohatra zao fanangonana ny hetsy. Ny hetsy io manko ny fitaovana ny compagnie ny fodroboka tsiraipaefana raha tsy manana ressource ho azy manokana ankoatra le subvention omena azy dia tsy mahita any Anjumanakoun zao ny olona no mividy masom-poly. Any Anjumanakoun ny olona mijery hoe ny fambolena voasary isa tokantrano. Anjumanakoun anisan'ny fiaraha-miasa tsara indrindra tamin'ny sécurité ny gendarmerie supérieure ka mahatonga na dia misy aza le halaboty sy namandrehetrehitra sy ny vary zone mena tikatra anisan'ny zavatra filamatra ao Anjumanakoun. Ny commune dia nagnampy ny fikambanana tasaha marobe tato amin'ny commune Anjumanakoun ary miara-miasa amin'ny DRDR amin'ny resaka fanofanana ara-teknika nagnampy ihany koa tamin'ireo resaka fananana ny barazy dia nagnampy tamin'ny hoe fambolena vary an-tanety ary ny zara-masom-boly mihitsy zany ny DRDR tamin'izay sy ny commune dia vary folo kapoaka anisan'izao azy zao na boly folo kapoaka ary anisan'izany nahazahoako loka vilagny be teo amin'ny nivoan'ny commune Anjumanakoun. Mba hanovanay zany hanatsarana ny toe-tsainan'ny olona te-tanàna dia nanao paikady izay commune hanao fananana tatsaha mendrika toy ny voly vary ara-teknika dia ny fambolena anana dia ny voly voankazo na resaka voly maharitra. Pour répondre aux enjeux communs tels que la sécurité, la fiscalité, l'éducation et l'économie, Anjumanakoun a initié la collaboration avec les autres communes et a mis en place l'OPCI, organisme public de coopération intercommunale. Raha ny hoavin'ny commune zany jerevana dia misy tany anankitelo lehibe zany handamiana ny fampandrosoana eto amin'ity commune Anjumanakoun ity. Voalohany dia ny fampirobona zany ny OPCI izay efa miara-miasa amin'ny commune Anjumanakoun. Dia ny faharoa zany dia ny fampirobona ny lafiny fizahan-tany. Dia ao anatin' io zany ny resaka fomba hivarotanay na hampirobona ny vary mena tokam-pana izay mampalaza an'Anjumanakoun. Dia ny magnaraka izay indray fampirobona ny vary an-tanety ary magnaraka izay dia ny fanaovana voly maharitra toy ny ravitsara hitanao moa zany toy ny voasary zao zao dia efa karazana vitrine ty ampisehoana ny olona fa mila zany tsika manao famokarana mba maharitra zany mba tsy dia hinona fambolem-bary ny tanimbary satria ny tanimbary efa mietery dia mba tokinao zany voly maharitra toy ny voasary rahantsika mahita zao. Nandray an'le fampifofanana izay nataon'ny programme projet rehetrarehetra natao izy ka nahazo any hoe izy aza ny ambassadeur suisse ny dérage manokana misy tamin'ny fotoana sasany hoe misy ny programme dia nampianatra anay plus malin ho ny fahaizany mitarika anisan'ny lehibe indrindra andrindrandrindra fa ny fahafantarany hoe inona ny zavatra tadiavan'ny olona izay fehiziny. Izaho zany raha manatrehitra tsy latsaka bentanay intsony na lahany mandahy na tsy lahany raha tsy lahany
dia manana fanantenana zany fa ny asa fampandrosoana izay nataony eto amin'ny commune dia mihona fa tsisy fiovana. Ny antony zany dia tsy aho rery zany ny formena fa misy ekipa maromaro ny conseiller, ny exécutif, ny comité de développement communal, ireo service technique ireo misy azo fiofanana, chef fokotana ka mihona fa raha ireo ekipa ireo no eo tsy tokony zavatra miova. Ary le zany fomba fiasa raitra-oponay zany le resaka fanaova fiainana isan'ny principe de bonne gouvernance. Zany hoe efa iainina io zany ka raha misy fiovana io zany dia ny vahoaka no manaitra azy ary ny vahoaka fa zazana zany fomba fiasa zany. À Anzou-Manakhoune, nous pouvons découvrir des forêts de tapis, des chutes d'eau susceptibles d'être transformées en énergie électrique, des grottes et des produits dérivés de la soie. La commune renferme aussi de ressources minières telles que le grenat industriel, le granit rose, des cristaux classés 2e mondiaux en termes de qualité et abrite le tombeau royal de Faliarive, patrimoine culturel. Ainsi, à part cette dynamique communale extraordinaire ayant permis un développement local soutenu, Anzou-Manakhoune possède aussi d'énormes potentiels touristiques et économiques qui n'attendent qu'à être exploités.